Sabotsy alina fa 7 ny volana Jona taona 2024 miarabantsika rehetra indray manaraka ny fandaharana aleresahana no nisehatra amin'izao alina izao dia manasantsika ihany koa ary anaraka izany hatramin'ny farany dia tia ampiandohana dia tsara hatrany ny manamafy fa azonao atao tsara ny manaraka ny fandaharana ao amin'ny page Facebook ny Record Madagascar manaraka ity fandaharana ity moa izany manambahiny mazava ho azy ny fandaharana Andriamatoa Freda Mahatavoky flouan'ny PGPU na ny plateforme des jeunes politiciens de Tuléar mirabanao tompoko ary misaotranao ihany koa nanaiky vasainy ny fandaharana mirabanao no madame Ando ary miarahaba ny vahoaka malagasy rehetrarehetra na eto an-toerana na any ampita-dranomasina zay manjoany zao fandaharana resantsika mianadahy zao. Eny ary mazava ho azy amin'izay hoe plateforme des jeunes politiciens izay dia tsy alalavitra ny tontolon'ny politika sika amin'ity androany amin'ity an'io alina ity iresaka momba ny politika iresaka ihany koa ny vaovao mafapana ny mahakasika indrindra ny fifidianana solombavam-bahoaka sy ny famoahany avy eo anivo ny fitsarana avomba lalam-panorenana ny vokatra ofisialy tao anatin'ny fitsarana ampahibemaso azony rehetra natrena ny alakamisy lasa teo tsy ampiandrela ary fa avy hatrany dia fanontaniana makasika izay fifidianana solombavam-bahoaka izay ngamba no hitariantsika ny resadresaka amin'ity anio ity azonao tantaraina hoe nanahoana sy nanahoana izay resaka fifidianana solombavam-bahoaka izay raha hoan'ny tany Tuléar tany mba ho fantatry ny vahoaka malagasy ihany koa. Laha fitipitiny zany ny mikasiky ny fifidiana ta Tuléar tao dia tena maro ny candidat nandray anjara misy 7 rahalahy izy ireo mianaky nandray an'izay candidature zay ary io moa ny liliny fifidiana misy ny resy misy ny mpandresy satria olo raika avao iaby zany io fa zay naresy lahatsy ny vahoaky ro fidiny vahoaka fa laha jerena zany amin'ny ankapobeny zay nampisy disadisa avao ary nampisy resaka be taminay tany dia le resaka hoe corruption électorale zany nataony ny candidat sasatra fa io moa zany lafa mialy samy manao zay système hampandresy azy fa iregny moa vokatry naboaky ny ACC dia tsy hitako sasy no hamoako an'izay zavatra fa mangatsika zay fa de fa igny zany ny vokatry. Anisany nanoana candidat ve nareo tao anivon'ny PGPU tamin'ny fifidianana solombavam-bahoaka? Oui, zahay zany nanoana candidat satria mahatsiaro indrindra zahay tanora zany fa tsy misy zany fampandrosoa nisy nipaka taminay tanora na amin'ny lafiny asa zay na tontolon'ny fambolena zay na tontolon'ny fampianara zay tena hita hoe tsy misy zany zay nandritra nampisy ny député zay lany teo avao koa moa zany mbola lany teo ndraiky izay zany nahavy anay nanoana candidat zay miaraka amin'ny fitondrana dia Andriamatoa Tinoka Roberto ary eto zany dia manararoatra miarahaba azy fa lany soamantsara moa izy zay vokatra naboaky ny ACC official. Tsy nisy ve ny olakolana tany Tuléar tany taorian'ny fifidianana nisy ihany ireo candidat sasany nanao fanambarana hoe nisy ny tsy fanarahan-dalàna nisy ny fangalaram-bato mety hoe nanahoana ny endrik'izay? Io moa zany sambolobe moa zany rozy sambolobe donc ary samby candidat samby nirotsaka fa nindro kely am'le rany le candidat anankiray numéro 6 lasa niamby candidat mpanjakana zany rozy olo moa manao zao hoe candidat mpanjakana fa ambiko manoka zany tsisy candidat mpanjakana zany io fa samby candidat ny vahoaky ary hoe la candidat ny antoko zany hoe le antoko miaraka amin'ny fitondrana zany no nambenandrozy kanefa le anankiray fetsy miamby raiky ity avao le candidat 10 nefa miboriky mbatiky zany manao fomba halatsy zay nahalany azy amiko zany tena tsy possible laha le résultat tao Tuléar taony zany tena tsy mampino zany. Ina ny antony tenenanao an'izay hoe tsy mampino zay? Tsy mampino namanando satria zao ny voaporofo zany tamin'ny fifidianana filoham-pirenena ny latsaka i Andriamatoa sy teny zanaky Tuléar nefa nifidy ny filohan-kehitriny Andry Nirina Rajoely nivoaka ny Tuléar tena niresy izy tao Tuléar ville dia ahoana am'izay ary zany
ny tsy ahagaga an'le résultat nefa olo lany tiany tolera izy tokony nitinginy amin'ny mahazanaky ny tolera azy nefa filoham-pirenena no resaky fa nino izy tsy nitingininy vahoaka ny tolera fa hita am'le mitoraky ty zany izy de lany eo zany nampisy tebiteby sy tsy fahatokisa nahatonga an'le candidat ilany nanao fanambarana hoe nisy halatra zay nataony candidat anankiray. Raha tsefina ho dia nisy mihitsy ny fanambarana nataon'ireo candidat maromaro tany Toliara ireo mahakasika izay fangalaram-bato nataon'ny candidat cité ny Randriana Soloneka izay. Atao anatin'izay ve tsy nisy ny fitondrana ny raharaha teny anivon'ny fitsarana sa hoe nijanona tamin'izay faneho-kevitra izay fotsiny? Nisy zany ny fitondranan'izay antota taratasy na requête teny amin'ny fitsarana avy momba ny lalam-panorenana zay nataon'ny candidat tsy miankina. Tsy candidat le fitondrana na le irimara fa le candidat collectif na candidat regny zany efatra amin'ny rahalahy regny zany no nametraka fitoriana tamin'ny ACC fa na izy koa nitorony candidat koa le candidat numéro 6 fa ino moa zany didy tsy azo ivalozany igny didiny navoakany ACC iny de tsy misy azo atao fa de zay ny hitany ny fitsarana avy momba lalam-panorenana de afaka anao akory moa zany zareo fa de mipetraka de miady indray koa zany fifidianana be ny tanàna satria tsy maintsy hanotratra candidat be ny tanàna koa izy de ho porofony Toliara am'izay hoe zao zany ny titena résultat. Eny ary ao anatin'izay rehetra izay inona ny tena hitanareo hoe lahara-pameana tena indrasanareo amin'ny solombavambahoaka lany ary ho an'ny Toliara? Laha ny fampanantenana zay nataony candidat zay nitohananay nandritra ny fampelezan-kevitra dia betsaka fa hivola raha vitsivitsy avao zany aho zay tena important aminay zany le izy de hoe voalohany zany depuis nampisy solombavambahoaka tato Toliara tagny nanomboka nahalany any cité-ny mbola tsy nisy zany tatra tamin'ny vahoaka zany ary mbola tsy nahita zahay hoe le volany siady mba nipaka taminay vahoaka ny Toliara ary zay foana zany mahatara ny Toliara zany la resaka développement fa lasa cimetière de projet zany Toliara ka izay mihitsy nahavy anay zany nanoana ny Andriamatoa Tinoka Roberto satria miaraka amin'ny fitondrana izy izy zany tsy hanao audience tsy handondona fa tonga de miresaka mivantana amin'ny filohan'ny république ahafahanay zany mba hisy création d'emploi zay mihitsy ny fampanantenana zay nataony betsaka zany ny asa hisokatra ohatra zao hoe eo an-Databo zao misy sokay de hisan'izay projet na cimenterie de Madagascar zay any aminay antsimo any ataoko ngabony tsy ho sarotra zany ny anao an'izay satria ny député zay laninay zany zay tohananay zany hagnamoramora ny fisokafana zany haingana misy koa zany resaka sokay koa any Salary donc tsy ho sarotra zany ny hiteraka asa ho an'ny tanora ohatrohatran'izay zany ny zavatra andrasanay am'le solombavambahoaka zay nitohananay zahay tsy volan'le candidat ny firaisan-kina ireo moa hanohitsy lava avao hanohitsy fitondrana avao hisaka fampandrosoa avao ka gnazy igny fa gnahinay zany de hoe tokony tsy ho tarihy hizetsy zany le faritany ny Toliara satria tena miha mahantra tena miha tsy zaka zany ny miaina satria tsy misy gn'asa ka raha manahaka an'izay mbo hanohera lava atao ngabany lasa zahay vahoaky ro victime manoloana an'izay fanoherany lavareny zay. Ao anatin'izay rehetra izay raha somary tsy ahivontsika kely ihany koa ny tantara dia anisan'ireo solombavambahoaka efa niatraka tamin'izao fitondrana izao ny solombavambahoaka cité-ny Randriana Soloneka na tamin'izay hoe fitoviny ny tadin-dokanga zay raha ve tsy nisy mihitsy zay hoe fampandrosoana na hoe asan'ny mpaka tany amin'ny vahoaka izay amin'ny tindray mitoraka ity zany zao mitovy ny tadin-dokanga eo amin'ny solombavambahoaka sy ny fitondrana fohy be mahatoky ihany koa hoe zany ianareo fa tena hitondra n'izay feon'ny vahoaka izay eny amin'ny anteny meram-pirenena ny solombavambahoaka Tinoka Roberto. Tena tsy salasala zany ny itondrasany ny etaetan'ny vahoaky ao amin'ny lapany Tsimbazaza tsy salasalanay zany ny teny iha teo hoe
nisy le candidat numéro 6 na sy teny zany niaraka tamin'ny RD tamin'ny mandat raiky teo ony de tsy nisy fampandrosoa nataony fitaova hahalany azy zany le IRD fa tsy nataony hoe hagnandesany fampandrosoa na développement any aminay zany fa nataony hoe handesiny hahalany azy satria miaraka amin'ny fanjakana tam'izay regny moa pirofo izy ro agnisan'ny nitarika regny niaraka amin'regny collectif na candidat nanday soufflera regny rozy teo regny de izay zany ny hitany fa mety ka laha aminay manoka zany agnisan'ny déçu avao zany Toliara nitinga azy tam'regny nanegny tena nanegny satria tsy araky ny raha eretserety ny raha tonga zay Rajaivina dia anisan'ny nilaza ihany koa izy fa nisy zay fangalaram-bato nataony ny candidat mpanjakana izay satria nilaza izy tao anatin'izay hoe tsy manana fahefana mihitsy ny candidat avy aty amin'ny fanoherana hoe ibaiko na hoe anana irika kely fotsiny ara anaovana ny fangalaram-bato ny fandraisanareo ny mpanohana ny candidat Tinoka Robertoano zay faneho-keviny zay io aloha tena tsy marina zay eritreritran'izay hoe laha miaraka amin'ny fanjakana zany de mahay mangalatsy ameko ohatsy namana ando niaraka amin'ny fanjakana ne madame Lalatina tafaratsio fenagnino mily lany niaraka tamin'ny fanjakana ne ny député tao Morombe fenagnino tsy lany manaka an'izay koa Benenitsy fenagnino tsy lany fa zao ameko pirofo nareo zany azadino namana ando fa nisy an'izay sed zay fa efa lasa korazana moa izy vezo manahaka azy ary ireo ekipany sed ny district Pilarin ireo zany efa nifagnosagosa amin'ny député sy teny donc zany tsy ho sarotra aminy zany ny miresaky na mampiditsy olo agnaty lista noho ny fahazarany an'ireo olona ao amin'ny sed reo zany ka mitenitsika hoe laha nangalatsy ve Tinoka Roberto de ho regny ny résultat tsy ho regny résultat fa ny nahavy azy mieritreritra fa hoe nangalatsy Tinoka Roberto de le rozy zany tsy magnomea moyen an'le président fokotany satria Tinoka zany mieritreritra izy hoe mijaly le président fokotany la misy andehana any amin'ny district misy andehana any amin'ny délégué de nanomeany regny moyen regny zany de regny ve ro ilazanao zany fa direct ny vidy président fokotany tsy possible zany fa nivarina asako ny fitahiny zany reo candidat ilany reo tagnatin'izay colonel Rabezile tagnatin'izay Rino Soflira tagnatin'izay Ry Dantou de lasa varina niamby an'le candidat Tinoka Roberto zany rozy telo zany hanika raiky ty avao zany jerena nefa izy mandeha ary ka amiko laingana tsy marina ny filazana hoe nangalatsy le candidat ary hoe atao akory ny fomba hangalara olo fa mifakahay aby anay io olo mifakahay aby io fa zaho ndraiky mahita zany hoe fifidiana igny laha côté-nay zany laha ny raha hitanay zahay nanohan'le candidat-nay tsy nahita halatsy la zahay ve nangalatsy ho regny ny vokatry mety ny poadroe zahay poadroe mihitsy zahay la zahay ro nangalatsy fa zahay tena navela mihitsy hoe nisafidy ny vahoaka halalaky tao anatin'izay ihany koa angamba ny fanirasanao teo ihany natsidika teo ihany makasika ny hoe alaharam-pameana ho an'ny Toliara akoatra ny olana arakasahina ihany koa ny tena hoe mbola olana tena sedrain'ny mponina ary tena andraindrainareo mihitsy hoe tena hivatsy ho ela ao anatin'izao falaniny solombavam-bahoaka izao io moa laha ny raha tena lignisan'ny Toliara zany de hoe ny fidina ny ovidim-piainana io zany hoe le PPN zany le PPN zany tena mampitoreotoreo tsy Toliara avao
fa na Madagasikara ray manontolo zany samby mikaikaina am'zay resaky vidim-piaina zay. Raiky zay faharoa le resaka délestage. Le resaka délestage zany mbo tena misy ao a-Toliara ao. Ka izay zany nia lignisanay, lignisan'ny Toliara zany satria fa misy député miaraka amy fitondrana zany ao de inoanay zany fa tokony hivaha zay. Satria io zany le fiainana madame Wanda fa tsy possible hoe hidina io. Io vidim-bary io na vidin'ny menaka na io vidim-piapiana zany sarotra zany gny hampidina an'io. Fa gny solution hitako zany ary fa efa nitenen'le candidat anay zany de hoe gny vahaolana de atao gny hidiram-bola am-paosin'ny vahoaka malagasy mba ahafany mividy an'io vary io na ataotsika hoe 700 na 800 zany io. Voavidy io lafa misy zany le vola miditsy. Ina mo hidiram-bola amty misy zany ny asa de automatique zany miditsy ho azy zany le vola any am-paosy de mahavoavidy vary. Fa nidinan'io tompoko de sako no miteny fa tsy hisy zany. Tsy possible. Na iza mitondra eo. Na Jesosy Kristy ataotsika mandain'io eo, tsy izotso. Vasa ro hampiasa bagety maziky. Zay ro tsy haiko. Fa la ny fijerevako an'io tsy hidina eo. Zanaky Toliara mihitsy moa zany no manoloana antsika de ararotina ny fahitananao amin'ny fotoana manaraka an'izay mety ohatra hoe efa hisy olona hiady hevitra aminao de tsy hanam-potoana anontaniana an'izay an'ity intsony moa malalaka ihany koa ny fotoanantsika amin'ity an'io ity. Anisany tena mbola miteraka resa be hatramin'izao tsika miteny zao ny olana resaka fitrandrana fasy mainty any Toliara any ary matetika miteraka fanakanan-dalana, olana goavana misy eo amin'ny orinasa mpitrandraka sy ireo mponina any an-toerana, manahoana sy manahoana marina tompoko ny mahakasika an'izay de am'izao fotoana zao izy mety hoe manao ahoana ihany koa. Io resaka base Toliara io moa zany malaza be a Toliara io zany ary ataon'ny sasany filam-bola io resaky fisian'io base Toliara io satria misy gny avy aty amin'le manohitra an'le tetikasa manao ty communication manao communication koa ry zareo ato amin'ny base de lasa miteraky am'izay zany zay raha zay problème. Fa gny fahitako azy zany de hoe manky zany le information mipaka am'le toera satria fa hanany gny sasany vandy le vahoaky. Zay fa efa niteneniko zay tamin'ny télé rahavavy zany de hoe le candidat na le député citena nge no tena ny contre an'izy io satria afaka manontany an'izay reo zaho tsy tia miteniteny raha fatanitra raha tsy marina fa télé toy manahira. Andriamatoa Sitena nge ta ho actionnaire agnatin'le projet de lafa tsy nanaiky reo vazaha australien reo de lasa neloky de lasa hoe nitoheriny le base, lasa nasiany zany le fikambana mazoto sy le zanadriaky. Lasa reo zany ro ampiany hicontrer an'io projet io. Fa lafa kila tetikasa resaka fitrandrana zany tompoko de tsy maintsy misy foana ny disadisa. Tsy maintsy misy problème avao zany. Hoe misy gny radioactivité mahafaty mampisy varira kanefa jereo io Fort Dauphin io. Jereo Fort Dauphin mandeha soa. La misy zany le fampandro soa tsy lanin'le commune andalovan'le tetikasa mihitsy koa zany le vola omean'le compagnie zany. De hanika la mandeha hany Fort Dauphin tsaramaso ane 2,000 kapoakany. Tsaramaso 10,000 francs le kapoaky. Satria mahazaka tsara zany le vahoaky. Ny pouvoir dasany zany malalaky tsara hividy an'io tsaramaso io 2,000 kapoaky. Satria misy le asa le fikambana miaraka am'le tetikasa mahazo famatsiam-bola de lasa misy zany le asa, misy le fidiram-bola hoanina. Fa izay le mahatonga mahavy anay Toliara any tsy mandroso satria au lieu de tokony miofana handay engin hamboly pomme de terre hiary poulet de serre akoho magnatody lava varina misaka avao zahay. Hanika lafa mivoa am'izay projet io bakeo vohan'ny fanjakana am'izay projet io bakeo tserika am'izay bakeo hoe olo baka Tanarivagno avao miasa ao ka ia varina manohitsy avao fa hanan'olo vandy avao tsy micomprendre. Ka amiko zany eto zany de magnararaotsy hoe tokony mba jerena
jerena tsara le raha marina io moa fa efa nifandona zay amin'ny Rabevany tamin'ny matv mikazo izy contre base manohitra zany nareo resaka cahier de charge zao azonao ente amin'ny sitiny base toliara de vakinao ao resaky radioactivité katata non ka verevere le vahoaky collectif tany mikarama azy azahoany drala zany ny manohitsy base io kradoi firy ny projet tao tampon'olombe tao resaka fambolea ny liran'olo reo niala vazaha reny bakeo ia vo tampon'olombe tsy misy sasy olo mamboly tsako any satria ny sinimbandrozy ka ireny kradoi sy collectivité ndraiky tahanimba olo misaka fampandrosoanay atoliara any sako mivolana zany ka tokony tsy hiliranareo ny raha aminay agny engaonareo engao zahay hahay hoe mety aminay toy na tsy mety aminay fa hanavandy avao zany zahay nefa tokony hiteraka asa 3 arivolo fa be zay maro zany ny tombontso tokony hositrahany vahoaka ny toliara ny fandehanany tetikasa inona zany tokony hoe marimaritra iraisana goavana tokony hoe mba tena irison'ny tetikasa mba hiteraka asa ihany keo raka nambaranao teo ny marimaritra iraisana amin'io moa zany tsy misy marimaritra iraisa io satria azahoany avantage koa asako zany ny misakany le projet donc zany tsisy marimaritra iraisa ny marimaritra iraisandro zany asako rozy tahilitra aksonay raha hoe ka olo reto fa lany vola fa ty tony moa mbo tamizay izy mbo toliara sende ny vality base toliara de fa firy dépensen'olo reo na resaka rozy nanao nangalaka échantillon lavaka firy mba nijerena le radioactivité ny le fasimenty fa misy institut national manao an'izay ty atoy atanyreva toy nijerevany le radioactivité fa zakantsika le raha ary en plus ane raha ambany tany agny igny zany laha mivoaka ane vomaika soa tany mipetraka ao avao nefa ia zany misy hany ambany kitrelinao ao tsy haninao mosare avao zany eo ka tsy leo ve hany io aleo ala ary le raha zany tsy hoe tonga de trandraha tonga de haly fa 2 hectares trandraha de vita 2 hectares igny ramboleva de ambolia hazo ndraiky zay ny le izy manahoana nefa hoe fijerenan'ireo mponina zay mipetraka teo amin'ny tany milaza hoe misy makakeriny ny tany satria tsy nifanarahana tamin'izy ireo mety hoe ahoana ny fomba anerana zany dridridrindra ny tanin'ireo amponina ny amin'ny base toliara io le olo agny eo ne matserika hoe misy mamaha lainga ao sako misy olo mahay manao communication vandy zany fa zao ne miteny aminao fa le olo agny koa nefa tseriky satria ze taninao andalovan'le tetikasa na anovan'le lalana na misy fasana zany fasana hoe andalovan'le raha zany vidiny le projet vidiny hoe firiny nenao ty zao mètre carré pevany vola be ary le olo fa manantenany zay fa le olo miolane madamo ando le olo tsy manatany fa le olo mpivahiny romeloky satria tsy mahazo i lasa sahala fialona le olo hahazo tombotsoa zany gnany ty sasany hatreto zany raha hoe nihita ihany keo de maro be reo mpiavina hoe avy aty amin'ny Antananarivo indrindrindrindra mety ienany koa zao manatany agny tseriky zahay ando koa nefa mana 2 hectares aty ando ary amy recorori mana koa 2 hectares aranobe atoy satria fa mieritseritsy zany le olo hoe mividy tany le olo satria hoe hisy remboursement omeny an'le tetikasa an'le taninao zay andalovany projet zany ka io zany tsy marina ny filazana hoe raty le tetikasa profo amiako anao ray nilatsaka député ny Toliara 2 ne Elira Bevahiny azadino namana ando fa laha misy zany ny tena commune satria mizara roa Toliara 2 côté nord de côté littoral amle littoral eto ne tsy firy commune laha misy ngabany 4 commune Salary Anakao Beheloky Ifoitsy donc zany commune efatra fotsiny nefa 26 commune amy Toliara 2 io donc zany ny 22 zany
commune Maskoro avao fa nagnino tsy zany raha be vahiny misakany base io fa mbola any ndraiky ry Roselin sy Jersa nahita an'izay tsika tao amin'ny ACC tao nandroany hein fa tsy nitingin'ny toliara devoka Maskoro elira be vahiny nefa io raty base io ka taty le manday renfort baka toy rozy mandeha mamory olo mandeha zizikankily maliniky any ka tsy zao Maskoro zao miresaka aminao zao Maskoro tena Maskoro ao donc zao ve hamono lonoko Maskoro manaka ireo mavandy tsy marina tsy maintsy noresahantsika moa zay tao anatin'ny fandaharana satria efa nentina tao anatin'ny fampalalambavao hatrany ireo faneho-kevitra maro dia maro raha tsy ilasitsika fa tsy ireo zanaky toliara zay nifandimby tonga teto Antananarivo nanao an'izay faneho-kevitra mahakasika ny base toliara zay dia misy zanaky toliara mihitsy ihany koa zay tonga manoloana antsika eto nilaza sy namelabelatra raha antenaina fa maro ihany koa ny mety handray an'izay hoe ay ve zay satria matetika no hoentintsika dia tsy misy ilay hoe manaiky ny tetikasa mihitsy fa ny nanohitra foana ny nentsika dia ohatrany hoe raisina amin'izay zany le izy ka anjarantsika tsirairay zany no mandray an'izay hevitra izay hoe nanahoana ay ve misy tombontsoa ay ve misy asa tokony hiforona ho ajantsika hatreo aloha mahakasika ny toliara fa iroso amin'ny politika amin'izay angamba nisika manomboka eto plateforme des jeunes politiciens de Toliara nanomboka oviana moa zany no nijoro ny plateforme ny nanivovonana inona ny mety hoe antony tena nananganana azy io ya misaotra tsara fipetraka zay fagnontania zay ny PJPU zany niforona tamin'ny septembre 2023 ary ny natonga fitambarana nanangana nanova azo plateforme zany satria betsaka zany ny fikambanana mitovitovy hevitra mitovitovy fomba fijery mitovy hoe ndaotsika hijery tanatsika toy ndaotsika hijery any Toliara satria Toliara malaza hoe fara gidro avao gidro amin'ny raha iabiaby jereo tsika nandroany igny zao Toliara tonogny farany tamin'ny ACC tao Toliara tonogny farany zahay satria fa gidro avao zany zahay ndra taogny proclamation raha zahay fa tonogny farany avao ka ialany zay de nitambatambatra zany le fikambanana ndaotsika koa hikamba de ndaotsika hijery hoe iza gny olo hamaly ny hetahetatsika zao de niresy lahatra zany ny PJPI nanangana nio plateforme io na vovonana io de nisafidy nanohana ny filoha Andrinirina Rajoely. Inona zany ny tena tanjon'ny plateforme koa anatin'izay hoe atsangatsika ty akoatrany hoe fanolorana olona ihany koa na olona ho toanana dia inona koa ny tena tanjona mety hoe manana vina politika maro be koa ianareo anatin'izay satria mahazay politicien zay. Tena manana vina zahay zany handeha lavitsy. Handeha lavitsy satria fiatombohana avao zany ataonay ao Antsimo andrefanay io. Fa mbola ezahanay zany izy io hiparitaka agnatin'ny faritany mihitsy. Agnatin'ny région efatra mandrakotra ny faritany Toliara zany ezahanay zany hampandeha azy zany skala agny Menabe, Anosy, Androy moa fa efa misy Antsimo andrefa ao. Ny tanjona zany de hoe ny but zany de hoe miady aloha zahay amin'ny fitsoha zava-mahadomelina mba tsy hanimba le tanora ao koa zany ny but-nay de hoe manentana amin'ny fianakin'aretina zay azo amin'ny firaisana ara-nofo sida reto manentana an'izay ary manentana koa zahay ampiarabelona aminay mba tsy hiamby tagnan'olo fa atomboha aminao zany ifampandrosoa gny vatanao de mijereva zany hoe ino gny raha ataotsika ndaotsika mba mananga sibera kely de mba misy fidiram-bola kely zany hoe manao asa sosialy voilà tena manao an'izay zany zahay ary zahay koa zany mety fahitahita avao amin'ny tambazotra any fa zahay zany manome zahay fagnampiany be antitra rehefa fety Noely misy koa zahay magnampy any tanora namanay laha misy projet ny atao ka ila fagnampia na amin'ny ara-panjakana na resaka taratasy de fagnampy zany zay mifanoa ary fa betsaka zany ny tanora namana fa efa tafita am'izay raha zay de lasa magnabe vovo zany an'le plateforme. Plateforme zany hoe karazana sady mifanohana ihany zany nareo anatin'izay fa tsy mijanona. Tena mifanohana zay ary zahay zao amitoy
amitoy amin'ny élection communale io betsaka zany gny hilatsaka aminay agnatin'ny plateforme PJP io zany. Inona avy ary mety hoe fepetra takinareo raha ohatra hoe misy mijery fandarana izy am'izao vanitolera hoe ay za mba te aniriditra ao anatin'ny PJP io. Inona avy mety hoe fepetra takinareo? Gny fepetra zany tsisy fepetra fa gny fady azy avao zany gny fanohera. Gny fanohera an'le fampandrosoa zany hoe tsy hiaraka mimpanohitra zany la ohatra ka hiditra agnatin'ny PJP io zany fa olona hagnampy anio mpitondra io zany hahalany hahavita mandany io zany ary ho betraka zany gny projet na asa ho azonay satria zahay miaraka amin'io fitondra io mitamara zany zahay manantena zavatra. Mbola ao anatin'izay resaka politika izay hatrany ny PGP io na ny plateforme des jeunes politiciens de Tolera mazava ho azy fa miara-dia amin'izao fitondrana izao. Manao ahoana tompoko ny fomba fijerina ny karazana hoe point de vue anareo amin'ny fanoherana eto Madagasikara. Matetika moa izay fanontaniana izay dia apetraka foana amin'ireo izay mpiara-dia amin'ny fitondrana hoe tokony hijanona ho arofanina ho an'ny fitondrana ny mpanohitra. Tena izay tokoa ve ny zava-misy amin'izao fotoana izao tena mitondra vahaolana ve ny mpanohitra? Ny fomba fahitanareo anazy tompoko? Ny fanohera ilà tsy azo sarotsy ny anao zao hoe tsy ilà gny mpanohitsy fa mpanohitsy intelligent gny ilà fa tsy mpanohitsy fahatany. Hazavako gny hevitsiko. Gny fitsikera tompoko de tena ilà io satria agnisany magnampy an'le fitondrà hiova. Fa tsy mety koa laha zay raha ataon'ny filoha io zany na zay raha ataon'le mpitondra zany de ho tohery avao. Izay mahavy an'io, zay le mahavy hoe fanohera sahala ta hagnonga fitondrà zao de hitondra kanefa lafa mitondra eo iha zany hanao mazy hagnova ino io zao laha nisy zao téléphérique io zao tohery téléphérique ty tsy ilànao i androany fa hamarainy io ilànao avao koa. Taminay tao zao nisy zao tamin'ny teo nisy tragno mora regny tsy ilà tragno mora zao zahay mila laha mbo misy président magnamboara tragno mora zahay mila angao azy tsy mila eo zahay mila fa ka le fanohera zany le fanoherantsika Madagasikara eto zany tena sako ny volana zay fanohera ta hangalaky fitondrà mavandy reo laha rozy anao zao hoe hanoherandrozy io tsy hangalaky fahefa ta handay vahoaky io andalambeny so hangalaky fahefa gratuit bojo ta hangalaky fahefa bojo fahefa zao aloha amin'ny alalan'ny fifidiana nagnino nareo le haniky igny tsy nilatsaky nanenta olo tsy hifidy rozy avao nero magnome point le fitondrà nagnino laha nilatsaky fa matoa tsy milatsaky mavaky lany le olo de bakao mimenomeno nagnino koa nilatsaky député ndraiky koa nagnino laha niroro avao rozy. Ao anatin'izay rehetra zay anivon'ny fanoherana hatrany ihany koa hitantsika tamin'ny fifidianana filoham-pirenena farany teo angamba fa nitambatra ny fanoherana vaky anefa ny fanoherana tamin'ity fifidianana solombavam-bahoaka ity zay nahitantsika ny firaisan-kina sy ny collectif ny fomba fijerinareo an'izay tompoko. Ka zay volako zay le haniky igny rozy nanentana tsy hifidy gny vahoakandrozy i koa avy député toy so hanao motion de censure koa ka mila iaby koa rozy iaby ndao koa tsika hanao firaisan-kina hanao collectif so hagnonga tsika lafa ro hanao motion zay eritseritsindrozy io fa somary mody hoe zahay hanao développement iha mpanohitsy avao ino fa mpandroso ho vitanao iha manohitsy tsy misy zao verevere avao le vahoaky atao angala seza soa lafa ro amizay député malety ahazo drala zao mo direct batsiriko manaka an'izay ty amizay fohifohy fa lialozy nany koa zao lahintena zao rozy ao collectif zao firaisan-kina zao de handresy lahatsy indépendant reo amizay zany de hanao raha hitsikera fatanao satria rozy moa zao soa avao mbo hain'ny mpagnaraka atsika zany fa miatra am'teo amizay moa zao le 7e vice président zany hoe chef de l'opposition zany ao donc i rozy nany koa zany hilanama avao so ho maro
ndao tsika hagnonga pemo, ndao koa tsika hagnonga raha de hanomboka amizay zany hoe raha mba fakely mba fa milamindamitsika enaniky zao zany tare hizotso ndraiky magnino laha miamby 2028 tsy raha fa ela zay madamo Ando androany fa efa 2024 hamaray fa 2025 magnomana bazinao so ho lany handay fahefa fa hitarihinao avao rotaka avao firenena toy zany tsy mety zay tsy fahitako ny collectif sy firaisan-kina ta hagnonga mpanjakana amiko amy fomba fijeriko. Inona no mety hoe taratra hita ihany koa satria hatreto aloha zany araka ny vokatra ofisialy zay navoaka ny fitsarana avy momba lalam-panorenana de manana ny maroanisy eny anivony anteny miram-pirenena eny ny Irmara manaraka azy ny mahaleo tena zay vao ny fanoherana zany hoe raha tokony fanatsana zany ny fanoherana sy ny miaraka amin'ny fitondrana any amin'ny fahatelo vao hita ny fanoherana mety hoe inona ny taratra azo tsoahana ao anatin'izay. Ny la raha hita zany amin'io zany de matoa zany nataony voaka malagasy maro le Irmara agnatin'ny lapany assemblée ao dikan'izay mangetaheta fivoara sy fampandrosoa zay zany ny taratsy ary matoa koa zany ny indépendant koa nitinginin'olo lafa Irmara de indépendant dikan'izay zany leo fanohera lavareny zany le vahoaky la misy ne rozay madamo Ando mety 20 tsy haiko 20 firaisan-kina vasa 11 vasa collectif hankamaroany mba kely miakamiaka tseo zany magnaraka ny Irmara zany le indépendant dikan'izay aleony voaka zany nitingy le olo centriste sady tsy manohitsy sady tsy raha fa mba agnivo zao mino fa reo indépendant reo ne fa nisy déclaration fa hagnampy any Irmara vasa vandy fa hitako raha zay fa efa nandeha amy tambazotra any hita hoe zahay indépendant de hagnabevoho ny Irmara dikan'izay zany faible rozy laha rozy nanak'io hiezaky hangalaky indépendant reo soa ho tanteraky le eritseritsin-drozy de hoe hangalaky an'io fahefa io andalam-be na agnatin'ny lapa io ao zay fa le vahoaka fa manomboka fa tonga say izy matoa nataony maro le Irmara de nataony magnaraky indépendant amiko zany milamy soa ao amin'ny assemblée ao milamy zany tsy misy atahora zany zay ary mino fa tsy ho resindrozy lahatsy reo. Vao avy nankalaza ny fety nahazoantsika ny fahaleovan-tena ihany koa tsika ny 4 Jona lasa teo tato anatin'ny taona maromaro nisy hatrany teo anivon'ny fanoherana zay tonga manatrika ny fankalazana io tetsy amin'ny kianjan'ny Bareny Mahamasina moa zay io foana ihany koa nanatanterana azy tsy nisy natamingana mpanohatra ray nefa tonga teny an-toerana manahoana ny mifandraisanareo an'izay lasa ohatrany hoe mifangaro amin'ny any amin'ny tsy tokony fangarony ve le resaka fanoherana raha resaka hoe fetim-pirenena nazonany fahaleovan-tena eo tena malahelo milaza aminao satria ninonino ny hevitsy tsy mitovy amin'ny resaka politique io fête de l'indépendance zany hoe tokony haneho firaisan-kina satria fety tsika io magnino moa rozy tamin'ny andro mivily gisa mivily vorotsiloza ketrehiloza tragnondrozy agny satria fetim-pirenena fe mahambany anao ve ny mandeha miatriky an'le fety-pirenenanao de zay tenenako anao madamo Ando hoe miteny ny sasany ka zahay vazaha ve ny chef suprême ny forces armées vazaha ka sitraponao nitingy vazaha nagnino hoe gasy io tsy nilatsaky ho nitinginy vahoaka io namianao safidy vaoka hoe tingininareo ty Andry Rajoely lany Andry Rajoely de magnino la mba mandeha mba maneho hoe firaisan-kina mbo hialy lafa hamaray politika ne atao nialy avao fa lafa hamaray pilongo avao koa io zany tsy natao hoe sahala ny fijerevako an'le toetsain'le mpanohy zany de hoe pirafilahy zany tena tsy mifandevy maty zany la ohatra ka manohy zany ao de tsy de mampagnino zany ny mandeha eny de tseriky fa hipoka avao Mahamasina onga tsy hisy olo Mahamasina eo manao fety avao ny malagasy madamo Ando na tsy eo rozy fa engane rozy mba tsy hamonjy fety avao ziziky farany
ngao rozy tsy andeha, ny fiahina mandeha avao, ny fitondra mandeha avao ary mampirisika ny président zahay, tohizo président tohizo vinanao reo hampandrosan'ny Madagasikara hoe megnamegnatsy androzy satria mahatsiaro megnatsy zany rozy io la hijery le démonstration ataony folo alindahy masa hoe mahatsiaro megnatsy mahatsiaro ambany kanefa tokony ho eo de sahanao zany ny tsy mandeha eo nefa na mia place na mia seza hoe eto place-ny ano fe tsy avy satria magnino ka tsy mety ohatrany tsy hitako zany hoe malagasy raiky avao ny tolona ny razambentsika nazahotsika le faleovantena de hanao an'izao hoe ka zahay ane faleovantena zao lay na nimpoly ndraiky mahavazaha izay le agnaty saindrozy ka tokony hodifindrozy saindrozy fa rajoely gasy manahaka androzy manaona sy manaona ary ny tokony hoe endrikendrika zay fanoherany zay raha atsika eto Madagasikara gn'endrikendriky ny fanohera eto Madagasikara o fanohera ta hangalaky fahefa antagnan'olo tokony hoe anao ahoana ny endriny mba hitondra hoe kritika moa zany na ihany ko hoe faneho-kevitra hitondra zavatra tsara ho an'ny mpitondra ihany ko ka olo reo ne ny raha ilandrozy raha hafa fa tsy hanao kritiky constructif fa kritiky hampihitsany rajoely avao hampiala ny PM izay ne kritikin'olo reo ka fa mioma amizay koa ny fitondram-panjakà fa mioma amizay hanao kory moa ino moa raha ataondrozy io hanao ino zany hanome hevitsy ania hanao akory ikritiky ino ny raha ho kritiky sarotsy vidim-bary io de rority amizay ny saim-bahoaky fitondra-ty tena tsy mandiniky vahoaka telesférika ve ro atao fa vidim-piaina te tsy mijotso zay avao ny le raha kanefa na hanao akory asakotsika fa tsy hizotso ny oatsino vary io tamy faky ny filiberatsiranana ny dralazato na ny roapolo fe miakatsy avao tamy raha valomany izy ny oatsino lafa teo koa hery ny jetsany lafa teo hery sa niakatsy avao tsy niakatsy avao niakatsy eo koa rajoely miakatsy eo koa Freda hiakatsy avao vandy io tsy misy olo hanao mazika hoe hizotso vandy zao ka igny avao rority menaky io ane tamin'ny ano ny zao zay avao amboly agnatin'ny say vahoaky io ao fa tsy mba hivola hoe io ane lahy noho ny zao zany de tsy de mianky amindrozy loatsy nanjeky covid igny teo igny avao rority covid ity nampilirindrozy tsy nagnaraky ny resanay rozy de nilitsy covid toy hilitsy koa azy misy koa arety maso zao koa nampilirindrozy koa arety maso zay ino zany ny fampandrosoa amizay lasa tara lasa ihane namanando lafa manday mba tokony mba misy koa zany ny concentration nao zany tolognin'olo avao sanandro hoe ino fampandrosoa vitanao amizao tsy possible Resaka vidim-piainatsika teo nisan'ny andrasan'ny maro ihany koa ny mety hoe isina fanovana prime ministre izay manazo tanteraka amin'izany moa ny maro anisany anivon'ny anteny miaram-pirenena mety ilaina ve zay fanovana prime ministre zay izay moa fagnontania tena sarobalia zay satria mahasarobalia azy ny hitatsika zao PM nandroany tao tamin'ny ACC tao donc zany araky ny article 54 atsika iny ny constitution tsika de hoe ny maro anisa manolotsy agnara amy filohan'ny république donc tsy maintsy hotafilitsy avao le PM tsika ka tsy haiko tsy vovalako zay madame Wando fa président mahay an'izay fa laha amiko manokana tsy hitako zany ny olana amy prime ministre tsy hitako olana mavita asa ve izy ao anatin'izay hoe resaka sosialy zay anisany hoe fitarika ny gouvernemanta mihitsy zay de mahita ve nareo hoe aleo tsy hovaina izy fa aleo izy ihany eo sa mety hoe mba tokony hovaina kely ihany sa ka na hovatsika moa PM madame Wando hanao akory avao tsika eo mbo séparay avao ho ity vazaha tsy misy raha miova manao avao koa ne PM fe tsy hitatsika
tsy hitatsika mivanta amitsika zany le raha fa mety magnome directive avao amin'ny gouvernement tany raha iabiaby io ne misy ny ministère ny kiraikiraiky miresaka zao tsika resaky télé retoa misy ministère ny communication ne anjaranareo ro mahay hoe tena miasa tokoa le ministère anay ijery tsika resaka vary misy ministre ny commerce nge hoe ka magnino lafa tsy mahavoaraha le ministre le ministre ny commerce ro ala ova olo mana projet satria 6 mois negna ny président lafa 6 mois igny tsy mahavita raha ova ka hasaratsika ny PM zany tsy raha PM ministre ny commerce io fa i midiriger le gouvernement io zany hoe masefo gouvernement fa kosa mianka amin'ny communauté interne satria tsika ao tsy maleo tena madamo ando mbo misy avao zany hoe proposition reo communauté internationale hoe toy gny mba mety aminay koa mba afahanay magnampy anareo de tsy miala amizay koa donc zany présidence reo vazaha reo zany ro mahay an'izay fa tsy anjarany Freda kely ny Jesosy fa raha resaka vidim-piainana zany de tokony hojerena mihitsy ao anivon'ny ministère sa hoe mety hoe manao ahoana manoloana an'izao fiakarany vidim-piainana zao raha zay fanekevitra zay ny vidim-piaina io moa zany laha amiko tokony hojerevany ministère sy le député ho avy eo reo satria ireo zany mahitaky ny tokony hanova azy volavolan-dalàna mba hijerevana n'le vidim zao ne miteny aminao namana anto fa na ciment ne miakatsy fa isaora zagnahary fa i ciment aminay Toliara agny ciment ne aminay agny fa efatsaly latsaky ka naladosy ve ho vitako amizany madamo ato tsy mahavita aho satria tsisy fidiram-bola izay ka tokony hojerevin'ny ministère io sy ireo solombavam-bahoaka mba hijery manokana zay pepin satria zay avao ty raha mampitaray any vahoaka atsika reo vahoaka malagasy zahay agnatin'ny mitaray an'izay donc zany io tokony hojereva fa amiko zany tokony hojerena tokony mba ova koa mba ova olo mahay hampihenan'io koa zany président io ministère ny commerce io tokony mba hijereva koa olo hafa olo vaovao raha jerena de somary efa elaela ihany teo ny ministry ny industrie sy ny varotra industrie sy ny varotra ary ny fanjifana moa izy teo aloha fa de nisorona tamin'izay fanjifana zay manahoana ny fomba fijerinareo an'izay ary misy ihany koa nefa ny tetikasa Odof na ny district iray usine iray mety mba efa mba nisitraka an'izay ihany koa ve Toliara misy aminay agny nahazo an'io zahay zany hoe bele moa vomanga avadiky sipse fe izay zany tsy hitako zany ny important igny amiko satria raha igny ne mipetraka agny amin'ny district agny ka hisy courant va agny hisy courant zay negny tsy mamety azy ataotsika hoe raha igny zany natao appel d'offre zay mpandraraha mba manao appel d'offre amin'ny machine regny fe machine regny mety hila courant tsy misy ataotsika hoe ny misy bele zao agny amin'ny ataotsika miary agny ambanimbany volotsy ny ataotsika beompy agny tsy hisy courant agny handeha groupe raha tya mety hanimban'le machine mety tsy ho araky n'le mpandraraha koa ny gasoil de bele ty indraiky santao de manao akory tsy aleo ve mijery fomba hafa ny ministère hampihenany io laha mana projet izy laha mana stratégie hampihenany io zany tokony mba zay gny raha jereo fa tsy machine zao hitako aniny hanao poma ino poma va paiso nandehanany tambany volo tagny regny fe tsy haiko iregny atao zy fe laha andavily mety fa laha amikana Toliara volaniko zao tsy hitako importance tsy hitako zany hoe mireo toerana tena mamokatra reo zany mbola tsy misy jiro any Toliara raha misy tsy misy jiro manahaky ny kiloko zao mana problème jiro nefa agny zao betsaka vary fe tsy misy jiro izy amizao fa tsy maharaka zany hoe ataotsika hoe tsy manahaky hoe mandeha 24 heures sur 24 heures zany ka hipetraka agny avao machine igny ho simba agny tsetsatsiaritra kely kosa indray ty fantaniko manaraka ty manahoana ny lalana ao Toliara raha ohatra hoe mijerisika ny lalam-pirenena maro manerana ny Madagasikara anisan'ny lalana izay voan'ny sokotry Madagasikara ohatra ny mihazo an'iny Tomasiny iny
antony ihany koa mety hoe mampiakatra an'izay resaka vidim-piainana izay fa raha ho an'ny toliara manahoana ny resaka lalàna ny toliara ny zao laha toliara vily aminay eo ro asianao resaka na madamo Ando na kiraronao tsy misy fotaky goudron avao toliara vily fa laha mandeha zany tsika mandeha amin'ny reninay fogna fa efa zizika morombiagna zany fa goudronné zay mahatonga le vokatra zany avy toliara vily eo satria na sprinter zany fa efa mandeha skala morombe talohanay camion mandeha baka toliara mandeha zika morombe any camion fa zao fa sprinter fa maro manao ligne mandeha magnamorombe fa problème kely avao zany laha jereko amin'ny lalana de RN10 RN10 fa efa agnatiny manao an'izay koa moa zany ny fitondram-panjakana hitanay tam'izay nanao campagne président regny nandeha skala Betioky nandeha skala Ampanihy fa efa misy entreprise zany manao terrassement le raha zany fa faizotry zany mandeha skala agny amin'ny RN13 regny ka iregny zany agnisany mba mampihena mba tsy mampisy kere zany satria zahay toliara za tsy mihina balahazo za tsy mihina bele za tsy mihina tsako donc zany lafa regny zany ro vokatsy mandeha atoy tsy ahoanay vary zao ndrasarotsy zahay mandisa tsako mihina katokatoko bele mihina katokatoko balahazo asianay fia voky zahay fanontaniako farany ngamba satria tena minitra vitsy ihany koa sisy ananantsika mba tsy ela anisany tsy vaovao ihany koa raha ny endrikao efa teo anivon'ny fanoherana teo aloha mety hoe inona ny anton'izay fiovana na hoe ny safidianana ironany amin'ny hiaraka amin'ny fitondrana zay zaho zany nahavy ahy nifindra de tsotra satria ny mpitariky ny RMDM fa be fa antitsy ka mboiny koa fa mpandrosoa ho azo raiky zay ny fanoheranay zany fanohera fitsikera avao tsy hitako ny tombotsoa ho azo ny tanako amin'ny fanohera toy fa ino ty raha azoko crémogène zay ty azoko mana ndra zaho zany handeha amin'ny tribunaly ao fa lehibe ny mpanohitsy lasa manahiray raha zay fa lasa zaho zany mitebiteby avao ny vady aman-janako hoe ho gadra satria manohitsy avao ka resy lahaty zany aho hoe tsy de hitako zany ny raha ho tsikerako amin'ny président Rajoely i miasa tena mijery mihitsy ny tena marary vahoaka amin'ny antsimangana madamo Ando mizara mahazo le tena sahirana regny mahazo fagnampia mahazo vola avy amin'ny fidy avy amin'ny projet mpamatsy vola reo manaky UNICEF manaky zay igny aminay antsimo mahazo vola sambola sahala mikarama sambola le olo io président io mijery zay social zay de ino zany ny raha hotsikerako tsy hitako raha hotsikerako aby zany hoe kiraron'ny président koa mamadio be de iny avao zany robiny madame président io koa nividitany koa zao dollara koa igny tsy hitako didikany zay zany ny raha hotsikerako ao mivily koa la mahavoavily madame Ando viliko koa laha mahavoavily aho fa tsy hitsikerany io iny le patalony igny nafarina tary tamy fripa be oririky iny izay avao tsy hitako zany le olo zany la mba mitsikera mba manao zao hoe zahay mahita solution zahay mpanohitsy itoigny hitanay président hagnampianao président le nikaiky androzy ndao lay tsika ho asa président Rajoely ampionareo aho ataotsika ifanampy satria firenenay raha mana toy fa rozy tsy mivakinoana zay fa taho président république koa rozy ka lafa atao président république madame Ando omano soa gny base omano soa gny ekipa mandignisa 2028 de vahoaky ro mitsaranao na tiany na tsy ho tiany
tsara napetraka ihany moa zay fanontaniana izay mba hazava amin'ny mpanaraka ny tokantrano hoe ay izay marina no antony niovana tao anatin'izay fironana politika izay manapetra ny fotoana tsy afaka hivalapatra be intsony sika Andriamato Freda fa dia omeko anao angamba ny teny fanentanana mety hoe inona no afatra izay tena tianao ampita indrindrindrindra ho an'ny solombavam-bahoaka izay voalany farany teo izay nitoananareo mety misy afatra ihany koa ho an'ny filohan'ny repoblika mety misy afatra ihany koa ho an'ny vahoaka ny Toliara mety misy afatra ihany koa ho an'ny vahoaka malagasy fotoana indrindra zao ekalahy misaotra anareo rekory Madagasikara mba kely nahay anay ka nanasa tato misaora anareo faharoa miarahaba ny député iabiaby ataoko angambany tsy hanao tsikera koa marozy naniky hoe ino koa raha ho tsikera tena nipetraka mihitsy maha président hoe neutre azy mihitsy hoe tsy raha nieretseretiny raha naboakiny ACC regny na madamo Ando fa rozy zany fa nanao an'izao avao hoe hisy disqualifié aty ry Faratsio ry ampilitsiny ry Mazenga ry atao an'izao Toliara ry anao an'izao fa surprise be amin'rozy igny résultat ny CENI igny avao ny confirmé va ny ACC donc zany tsy afaka hivola rozy hoe ratsy fanahy filoham-pirenena tsy eritseritsy rozy hoe matahotsy an'rozy président ka ho disqualifié va rozy tsy matahotsy anareo ny filohan'ny republika fa mba tiany zany anareo handay ny projet nareo zay nampanantenanareo any vahoaka anareo de tanteraho ampiasao amin'ity lalan'ny tena izy le siady satria dralanay vahoaka io natao gnahina io farany dia manentana ny vahoaka malagasy iabiaby tsy Toliara avao fa lafa manerany lafa magnaraka an'izao fandahara zao ka mety reberebe ny mpanohitsy ka mety hitingitsika nan'izao koa ny ho ben'ny tanànatsika zay ben'ny tanàna miaraka amin'ny fitondrà rolany itsika fa manjary manahira laha mera manohitsy gn'eo satria haloto ndraiky tanà toy tsy hisy fampandrosoa satria miandrandra fampandrosoa ny commune kiraikiraiky ka aminay zany dia samia lay tain'Andriamanitra tsika iabiaby ary mbo manantena la mbo misy zany ny avy eo amin'ny fanoherana madamo Ando mba antsovy zahay fa samby hidondresaka eto zany zahay hanentea hoe manao koromarina misaotra tompo ho avy mihitsy zay fotoana izay fa mandeha tsikelikely ho an'ny androany aloha zany dia zay ny fotoanantsika mety mbola manana fanontaniana be dia be tiako apetraka aminao nefa ny fotoanantsika manapetra amin'ny manaraka an'izay mety resaka lavalava kokoa sika resaka misimisy mety hisy ihany koa ny adevitra aminao hoe marak'izay fangatanao zay ampatsahivina antsika ny vahintsika tamin'ity androany ity Andriamato Freda Matavoky filohan'ny PGPU na ny plateforme des jeunes politiciens de Toliara dia amin'ny manaraka indray vahiny hafa indray dia loha hevitra hafa indray no hoarantsika tao anatin'ny fandarana tsara hatrany ny mampatsiahy antsika fa raha ohatra ka hoe zao nareo vao mijery anay menadaka hoe tara kely tsy nahita ny fandarana hatramin'ny voalohany dia afaka manaraka izany voalohany hatramin'ny farany eo amin'ny page Facebook ny Record Madagasikara dia mandrapitapy fa tompoko vavy sy tompoko lahy misaotra anao ihany koa misaotra madamo Ando